hitafatafa mikasika ireo ben'ny tanàna zany no ataoko anio satria nisy ny fanakalozan-kevitra mo maly sy fakomaly niaraka tamin'ny sasasasany tamin'izy ireo satria misy fivoriana taon'izy ireo am'izao fotoana zao Antananarivo ao ny ben'ny tanàna misy olo-tena raiky ny Madagasikara zany tonga tsy mijery couleur politika eto hoe antoko inona moa ty olo ty na antoko inona fa misy ny fantatry zavatra fantatry fotsiny misy ny solidarité eo amin'izy ireo ary misy ny fampiakaram-peo fantatritsika tatoato ary fantatritsika zany efa mandeha amin'ny tambazotra rehetrarehetra amin'ny radio amin'ny télé mikasika ny fanoloana azy ireo atao PDS zany tsy ho Antananarivo rery ihany fa na mahany amin'ny faritra zany na ny en province rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any zany ka zay no antony ivorian'izy ireo Antananarivo zany mikasika an'izay zavatra ny zavatra tsoriko angambany dia nitady fiovana atsika ary nitady fanovana zany fanovana zany tsy ny fomba fisainana fotsiny fa surtout ny fanajana ny lalàna ny kasika ny ben'ny tanàna dia aoka angamba fantatritsika ny lalàna 2014 020 zay mikasika azy ireo ary tiako tsindrina manokana raha anao déchéance zany tsika manomboka amin'ny article 257 fo pitsopitso ao daholo ny déchéance hoe inona no fomba azo analana zany ben'ny tanàna zany ny zavatra voizina manko am'izao fotoana zao hoe nisy ny fangalaram-bato tsy zavatra tsy atao tsohity zany misy zany fangalaram-bato zany na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena candidat zay tamin'ny 2014 nahita n'izany zavatra zany na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo hita zany zavatra zany tsy fahatomombanany zany zavatra zany na ny fifidianana solombavam-bahoaka hita zany zavatra zany na ihany koa hitantsika ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna teo hita ihany koa zany zavatra rehetra zany fa ny zavatra mahasarika ny saiko fotsiny hoe focalisetsika amin'ilay ben'ny tanàna hoe tsy maintsy solona PDS ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao satria nisy ny alabato nisy niosika misy zavatra point vitsivitsy tiako teneny ny fifidianana ben'ny tanàna dia niaraka tamin'ny fifidianana mpanolotsaina raha nisosoka zany fifidianana ben'ny tanàna dia nisosoka ihany koa ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna na ny tanàna na ny commune urbaine zany na ny commune rurale zany hoe samy nisosoka ireo rehefa samy nisokosoka ireo rehefa isy zany fanesorana zany ben'ny tanàna zany tokony isy koa ny fanesorana nireo mpanolotsaina rehetrarehetra satria nisosoka andro ray ihany anie ny fifidianana an'ireo natao tamin'ny andro ray zay aloha ny voalohany indrindra ary tiako hisaritana ny saintsika ihany koa hoe iza moa ny tompona andraikitra tamin'ny fangalaram-bato ary na tamin'ny ben'ny tanàna zany na tamin'ny solombavam-bahoaka zany na tamin'ny fifidianana rehetra zay nifandimby teo misy tompona andraikitra tamin'izany tompona andraikitra ny ACC tamin'izany fotoana zany tompona andraikitra ny CENI nefa reo tsy kitihana ny olona tompona andraikitra voalohany tsy kitihana fa rehefa kitihanao hoe nisy fangalaram-bato tia misy procédure atao amin'izany efa nisy ny fitoriana tena amin'ny tribunal administratif nisy ny efa nivaly ary nisy ny tsy nivaly reny tsy nivaly reny angambany no relancer ny avocat sy ny karazany hoe mbola misy fitarainana ane zay mbola misy fitoriana zay mbola tsy nivalianareo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo fa tsy alako bika tsy tiako tarehy fotsiny zany hoe bon misy procédure misy any ty tsy maintsy esorina daholo reo ben'ny tanàna reo dia lasa tsy manara-dalàna tsika zavatra ny takina dia ny fanovana zany fanovana zany tsy ny olona fotsiny novaina fa surtout ny fanovana zany dia ny fahatsapahantsika tsiraray avy ny fanarahan-dalàna misy lalàna velona tsy maintsy arahana fa tsy efa manao publicité sady hoe efa vonona ny mpanolotsaina ny anina hitondra ny tonga dia tsoriko ny maly efa vonona mpanolotsaina Clémence hitondra ny tanànana Antananarivo fa nga izy ty tereko masaka ohatra zany fotsiny tsisy procédure tsisy lalàna ve mifehan'izany zavatra zany fa tereko masaka misy ihany koa azadiny fa zay ane ny olana tany Atsirana ny tany Diego raha naka ny merany Diego ny fitondrana teo aloha dia ny soloana PDS jerevi tsara ny problématika ny olana nisy teo amin'ny commune urbaine Diego verina ihany le ben'ny tanàna avy eo satria izy ny lanim-bahoaka tsy hiditra amin'le tsy miditra amin'le averiko indray tsy miditra amin'le halabato nisy le halabato ataovy ny procédure judiciaire manaraka ny lalàna ary manaraka ny article zay niteneniko to article 257 ny loi 2014 020 io
misy ihany koa mipitropitrony ao amin'ny article 123 article 127 vakin'ireo ny lalàna 2014 dia fantatrao tsara hoe fomba ahoana nanaovana zany déchéance an'izany ben'ny tanàna zany. Zay ny voalohany indrindra aloha. Raha ohatra ka veriko indray fa nisy nosika tamin'ny ben'ny tanàna, tsy nisy osika koa ve tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, dia inona ny atao? Hosoloana koa zany solombavam-bahoaka. Nefa efa nytenen'ny ACC iny tao fa tsy azo soloana ny solombavam-bahoaka, tsy azo soloana ny ACC, tsy azo soloana ny CENI, ary efa ny confirmé na mafisy ny filoam-panjakana ihany koa hoe manara-dalàna izy, manaraka zany didiny ACC zany izy. Dia zany didiny ACC zany dia tsy fandravana nireo institution reo. Dia zany hoe tsisy alabato zany tamin'ny solombavam-bahoaka fa dia avela zany solombavam-bahoaka. Ny any tena manentona anahy dia zao hoe ny alabato na tamin'ny communaly io na tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io na fifidianana filoham-pirenena, iza ny tompona andraikitra voalohany. Any aloha ny jerevantsika. Ny lalàna ve ny tompona andraikitra voalohany? Ny institution ve? Inona ny ACC ve? Ny CENI ve? Ny ratsamangaika rehetra ve ny tompona andraikitra voalohany? Mila fampiarana lalàna koa reny institution rehetrarehetra reny. Raha mila zany fandravana zany ho ravana zany institution zany, dia mba hahafahantsika manorina firenena vaovao, manorina zafatra vaovao mba hisiny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Zany zavatra zany ane tadiavina eo amin'ilay firenena, ary zany ny fanovana ny tadiavintsika fa tsy jiroso rano ihany, jiroso rano tadiavintsika reny. Nitondrasana ny hetahetatsika teny amin'ny kianja fa betsaka ny zavatra mila amboarina amin'ilay firenena, ka ny fanamboarana ny firenena zany dia miainga voalohany indrindra aloha mifanajana ny lalàna. Ka rehefa tsy hanaja ny lalàna atsika, tsisy zavatra tokony iorena n'ilay firenena. Mitovy amin'ilay teo aloha ihany ny ataontsika, ka rehefa mitovy amin'ilay teo aloha, ina moa ny antony hanovana ary ina ny antony ilantsika fanovana, satria mbola verina ihany ilay zavatra fatao taloha. Ka mino aho fa tompona andraikitra voakasika zany efa hitako ihany koa ny ampahendrena tanteraka ny famaliany ny ministry ny ati-tany omaly izay nilaza fa misy lalàna velona tsy maintsy hajaina fa tsisy an'izany fanaovana PDS mandehandeha ho azy zany. Tena marina zany, mila hajaina ny article 257 amin'ny resaka déchéance zany mery zany. Io ane efa niteneniko hoe tadidinareo tsara ny vidéo nataoko raha nanendra ny premier ministre tamin'izao fotoana izao teny Avoloha, dia nisy ny fivoriana taoriana an'izay niaraka amin'ny député vitsivitsy hoy aho, ary tao anatin'izay jerevinareo tsara ny zavatra ny tena, ary tao anatin'izay dia ny fanomezana voalohany indrindra, fanomezana ny Clémence ny Antananarivo. Tonga dia ohatrany hoe lasa ady seza fotsiny ilay zavatra hoe aza menimenina nareo fa io ny PM nitendrena aloha. Bon, iny moa efa niteneniko ombieny hoe ny article ny constitution tsy najaina tamin'ny fanendrenan'ny premier ministre, dia tany amin'ireny zavatra eny dia efa niteneniko tamin'izay fotoana zay hoe omeny an'ny Clémence inona moa ty ny PDS ny Antananarivo omena tamin'izany efa niteneniko zany zavatra any. Tsy fanomezana azy ny olona fa ny fanajana ny lalàna. Fomba ahoana moa hoe tonga dia omena azy ny PDS nefa tsy le déchéance sy le zavatra voapitropitron'le ao amin'le lalàna fandikan-dalàna nataony maire zany mbola tsy voadémontré, fa tonga dia hoe atao foana io dia tsy maintsy omena azy. Tsy izy ihany fa betsaka tsy teny commune eto fa raha teny commune dia azony antsonjay sao dia azony antsonjay matahotra antsonjay reo maire reo, dia zay ny tsy tenako amin'ilay commune. Dimanjato ry zareo ary anao déclaration zareo atoato. Androany moa zany narapitro mivory eo Antananarivo ao, dia ataoko angambany aoko mba ho jerena manokana ny momba azy ireo, satria raha tsy manadalàna raha nisy nosika ny fifidianana solombavam-bahoaka, tsy maintsy nisy osika ny fifidianana mpanolotsaina, tsy maintsy nisy osika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy teneniko moa ny talohan'izay ary izay mbola mila jerentsika ny olana ao amintsika dia efa averiko indray tsy ny rafitra fa ny olombelona. Afaka hovainy io rafitra io izay hitiavana azy, fa raha io olombelona io ny toe-tsainy sy ny fomba fitondrasany sy fanajana n'le lalàna ny tsy miova, tsisy rafitra iova ary tsisy firenena iova zany. Le toe-tsaina mila miova hoe tsy misy ambonin'ny lalàna na izy na izy. Na nitolontsika na nahazo fandresena tsika tsy mbola fandresena zao zavatra azotsika zao, satria mbola marefo dia marefo le firenena, tsy mbola fandresena.
ka raha mbola tsika ny mieritreritra ambonin'ny lalàna tsy misy zavatra andeha ary mandeha eo amin'ilay firenena. Zay ny tiako tenenina amin'iny zavatra iny a fa voaraiko ary tena voaraiko ny fitarainan'izy ireo a ary manaitra ny tompona andraikitra eto a dia manaitra manokana ny filoham-panjakana fantatro fa misy manao an'izany forcing zany ao fa averiko ny teniny tsy mitovy hevitra loatra aminy fa ary 7.7 moa zany dia tsy mitovy hevitra aminy ary averiko eto ny teniny Norbert Ratsirahonana raha ny verina teo amin'ny fitondrana filodidirantsiraka nanao hoe raha mipetraka raha nanao fianianana professeur Azafy tamin'izany fotoana zany hoe tandremo ny mpanolotsaina anao, tandremo ny manodidina anao. Averina indray zay teny zay hoe tandremo manodidina anao fa misy a zay nefa nahavony teo aloha misy manome hodina akondro manana finiavana anao mpandroso an'io firenena io fa tandremo lasa populisme tsika lasa populisme na le gouvernement tara lasa mandehany amin'le populisme fa tsy mandeha mifantoka amin'le zavatra ilan'ny firenena sy le zavatra ny takin'ny vahoaka malagasy ny GNZ tena kianja na monoina aina zany zavatra zany tsy mifantoka amin'izay a le zava-misy amin'izao fotoana izao a fa mandeha amin'ny resaka populisme fotsiny. Mitondra firenena maka firenena ho eo mora fa ny mitondra firenena tsy moramora. Dikan'izany mila plan io zavatra io, mila drafitra matipaika, mila vision mba hahafahana mametraka fototra satria tsika amin'izao fotoana izao na fototra Madagasikara ne tsisy rava tanteraka ka zany fametrahana fototra zany a mila miainga amin'ny fanajana ny lalàna velona mbola misy. Raha mila ny fanovana ny lalàna dia hovainy zany lalàna zany fa amin'izao fotoana izao aloha mbola zany lalàna zany a no mbola hiainantsika hiainan'le firenena ka tsy maintsy arahana antsipriana. Tsy mety a ny fifidianana dia hoe aho hoe ny tompona andraikitra voalohany tamin'izany tsy fitezana zany ny fifidianana zany a iny aloha ny jerevana voalohany indrindra iza ny tompona andraikitra ny CENI ny ACC reo ny fototry ny instabilité fototry ny olana eo amin'io firenena io reo foana ny fototry ny olana itsaky misy fifidianana dia ao foana tsika verimberina foana zany teny zany ka reo aloha ny jerevana vo hijery hoe tsy tomombana tary nangalatra vato tary nangalatra zao nisy fangalaram-bato mety tany tany fifidianana mpifidianana sy ny karazany tany fa reo ny fototra voalohany indrindra tokony jerena eo ihany koa ny lalàna mikasika an'izany fifidianana zany tsy maintsy ho tonga zany fifidianana vaovao zany eo amin'ny sokajy rehetra zany na filoham-pirenena zany na ny député zany na ny sénateur zany zay isy ato ato na ny ireo communal reo zany mbola ho tapitra koa ny mandahany mbola isy aoka fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra amin'izay no isy karaha irosona amin'izay a dia ny rafitra rehetra aloha mila madio mangarahara ary mila olona mazava saina sy miaina ao anatin'ny lalàna dia eo koa ny lalàna mifehy an'ireo fifidianana rehetrarehetra ireo. Zay nga manitafatafa tiako atao amin'ity maraina ity a aoka tsika tsy ho diso lalana satria efa marefy dia marefy ilay firenena fantatro fa mitady vahaolana ny tsirairay na ao anatin'ny gouvernemanta na ivelany zany gouvernemanta zany fa aoka tsy ho diso lalana isika aoka ny lalàna no ampiarina ihany koa eto dia tiako miteny misy no miteny hoe misy ny vageance politique misy n'izao ny fampiarana lalàna tsy vageance politique fa raha izy raha koa tsika mampiatra ny lalàna fampiara-pahefana zay no vageance politique. Ny lalàna raha ho atsakany sy andavany zany lalàna zany fa tsy manao tsindrotsika fa tsy hoe zay indray zao no eto a dia aloha enjena indray ny tany aloha tsisy zavatra ho vita eto za tsy miteny hoe mety ny nataony teo aloha tsy azo enjena izy ireny tsy tompoko enjehana araky ny lalàna izy ireny satria raha nisy ny fandikan-dalàna na izy na iza tsy misy amboniny lalàna ho iaho ka aoka izy a enjentsika araky ny lalàna. Zay ngambany hafa dia misaotra antsika tsirairay avy ny tokantrano any tompoko.